Rahabantsika rehetra dia faly manona ny fiadanan'i Jesosy amin'ny alalan'ity vidéo ampitana hafatra ity indray. Be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra no manindry an'ilay hoe tongava daholo fa fotoan-dehibe amin'ny alahady zao, na hoe tongava daholo fa sabata miavaka amin'ny sabotsy zao. Fa ny tena velam-pandrika ao anatin'ireny raha hatsorina dia resaka clientélisme le izy. Zany hoe tongava misimisy kokoa amin'izay mitombo ny kitapom-bola, mitombo ny rakotra mirotsaka, mitombo ny resaka intérêt ho an'ilay mpitarika sy ny zavatra ohatran'izany. Satria rehefa tena fakafakana sy fotorana zany ve par rapport amin'izay fanindriny zay hoe tongava daholo fa fotoan-dehibe amin'ny alahady zao, na tongava daholo fa sabata miavaka amin'ny sabotsy ao. Ny dikan'izay ve zany dia hoe ny alahady nisy rehetra koatra ny alahady ny tsindriana io sy ny sabotsy izay nisy rehetra nisy ny fotoam-bavaka koatra ny sabotsy io ve zany dia fotoana kely sa hoe fotoana tsisy dikany. Ka izay ny antony anaovana an'ity rappel ity hoe mila tonga saina antsika fa be da be mihitsy ny olona no fetsifetsy sy manao lalam-bola, fitadiavam-bola ny tontolon'ny fivavahana indrindra ny resaka baiboly sy ny resaka filazantsara. Mila tonga saina, ianareo mila tonga saina isika. Ny antsoina hoe fotoan-dehibe dia ny présence ny fanahy masina. Miasa ao amin'ilay fotoana ny fanahy masina. Misy ny hetsiky ny ministère isan-karazany, don spirituel, misy manifestation de l'esprit zany. Esprit saint resahana eo amin'izay fotoana izay dia mazava ho azy fa fotoan-dehibe ny alahady anankiray na ny alahady isan-karazany, tahaka an'izay ihany koa ny sabotsy anankiray na ny sabotsy isan-karazany, na ny andro ivelan'izay alahady sy sabotsy zay izay voatondro fa ironany be sy ny maro araka ny religion ironany sy maharesy lahatra azy avy. Averiko farany hoe tandremo ny velam-pandrik'ireo mpangarona paosy sy mpanao ampimamba ny poketranao, mpitsetitra, mpanangana zavatra, mpitady sy mpanao lalam-bola amin'ny resaka fivavahana manindra an'ireny hoe tongava daholo tompoko fa fotoan-dehibe amin'ny alahady zao, na tongava daholo tompoko fa sabata miavaka eny Antsonjombe na eny Antsahamanitra na eny amin'ny Kianja Malakama sy ny ohatran'izany. Efipetsin'ny satana daholo reny. Ny buan'izy ireo dia tsy misy afa-tsy hoe resaka mamoana ampitombo ny kitapom-bolany, ka mila mahira-tsaina foana isika. Zay tarihiny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, ary tadikio foana ity hoe Andriamanitra dia mitady olona fatratra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Zay ny hafatra famiraro soantsika rehetra dia tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Veloma tompoko.